Androany Jesosy dia hiteny aminao. Ary amin'ny tenin'Andriamanitra ao dia efa nampiasan'ny mpanompony izy hiteny zavatra maro be. Misy zavatra maro be nambarany ato. Ary misy natsony hoe mistery. Ino izay mistery izay? Tenena hoe izay fantatra hoe mistery tao anatin'ny Baiboly efa voalaza zao. Inona ary izany mistery izany? Fa misy mistery ato. Fa mistery nafenina fa avy eo naseho. Azay mbola jamba ny masony tsy mahalala an'izany, tsy mahita an'izany. Inona ilay mistery? Samy miteny? Alleluia. Iza? Aha. Dia omeo détail kely eo ny amin'izay hoe Jesosy mistery izay. Tsy nalala izany izao tontolo izao. Fa raha nalala izany izy dia tsy nombony tamin'ny hazo fijaliana Jesosy. Alleluia. Inona ihany koa? Mistery. Efa namaky soratra hoe mistery ve aloha tao anatin'ny Baiboly? Ie, zava-miafina izy raha amin'ny Baiboly gasy izy dia zava-miafina. Mety kakina izy tokoa ary ohatrany tsy mbola nahita mistery izany voasoratra tato. Zava-miafina ilay izy ato. Fa mystère izy amin'ny teny frantsay. Ao amin'ny lazaiko anao ity mystère ity. Kolosianina toko voalohany. Kolosianina toko voalohany andininy fa 4:20. Kolosianina toko voalohany andininy fa 4:20. Kolosianina toko voalohany andininy fa 4:20 dia izao ny voasoratra. Ankehitriny dia mifaly amin'ny fiaretako ho anareo aho, ary mahatanteraka ao amin'ny nofoko izay tsy vita tamin'ny fahorian'i Kristy ho an'ny tenany dia ny fiangonana, izay nanaovana ho mpanompo araka ny fitondran'Andriamanitra nomena ahy ho anareo, ahatanteraka ny fitoriana ny tenin'Andriamanitra, dia ny zava-miafina ilay vao afina hatramin'ny fahagola sy ny taranaka maro. Averiko dia ny zava-miafina ilay vao afina hatramin'ny fahagola sy ny taranaka maro, fa voaseho ankehitriny amin'ny olony masina, izay efa tian'Andriamanitra ho ampahafantarina ny hareniny voninahitra ity zava-miafina ity. Any amin'ny jentilisa dia Kristy ao anatinareo izay fanantenana ny voninahitra. Kristy ao anatinareo izay fanantenana ny voninahitra. Izy notorianay ka samy anarinay sy ampianarinay amin'ny fahendrena rehetra ny olona rehetra, mba samy atolotra ho tanteraka ao amin'ny Kristy izy rehetra. Ary ny hatanteraka izany no hikelezako ho aina koa sy hiezahako fatratra araka ny fiasan'ny herin'ilay miasa mahery ato anatiko. Amen. Raha ndresaka n'ilay hoe zava-miafina teo sika, dia ilay zava-miafina voalaza dia izy hoe Kristy aiza ao anatinareo. Dia inona ny toyany? Fanantenana ny voninahitra. Kristy ao anatinareo, fanantenana ny voninahitra. Le fanantenana ny voninahitra, Kristy ilay ao anatinao. Zay zany zavatra tena mila petratsika amin'izao fotoana izao. Volana Jiona 1:20 sy 2:10.
tena hoe miafina zany Jesosy zany. Raha miafina ny filazantsara anay hozy Paoly dia miafina amin'izay ho very zany. Raha miafina ny filazantsara anay dia miafina amin'izay ho very zany. Fa ianao misaoran'ny tompo ianao. Raha tonga eto ianao androany sy hatramin'izay efa nanoloran-tenanao ho an'i Jesosy fa ny zava-miafina hatramin'izay hozy izy no efa nasehon'Andriamanitra. Io nge tsy automatika no natonga anao hoe ho converti e. Tsy automatika no natonga anao hoe nanolo tena ho an'i Jesosy. Fa voalaza ny tenin'Andriamanitra mihitsy fa hozy izy hoe zay tiako hamafisana fo dia hamafisako fo. Zay tiako atao jamba dia mola ataoko jamba. Zay tiako mola ataoko marenina dia mola ataoko marenina. Fa tsy ianao io. Fa Jesosy ny niasa ka nikasika ny fonao. Nampiasa olona izy, nampiasa fitaovana izy, nampiasa toerana izy, nampiasa zavatra maro izy efa nitedaviny hatramin'izay ianao, efa nitedaviny hatramin'ny ela ianao. Ary tiany ianao. Zay ilay voasoratra ato amin'ity ten'Andriamanitra ity hoe ny zava-miafina ilay voafina hatramin'ny fahagola sy ny taranaka maro. Efa voafina hatramin'ny fahagola sy ny taranaka maro fa voaseho ankehitriny amin'ny olony masina izay efa tian'Andriamanitra ho nampahafantarina an'izany. Tian'Andriamanitra ho nampahafantarina. Zany hoe tena eo anao eo am-pitoerana eo tena mila tsapanao mihitsy zay hoe tian'Andriamanitra ianao. Tsy ny olona rehetra mahafantatra an'izany Jesosy, mpamonjy, anavotra. Misy mahalala an'io fa ara-tsaina, ara-tantara. Misy mahalala an'io fa tsy mipakaty-am-po ary tsy nitondra fiovana eo amin'ny fiainany. Lasotra ny hoe histoire ianarana any am-pianarana hoe mianatra islam ianao mianatra ny boudisme ianao mianatra ny kristianisme ianao dia nisy zany hoe Jésus dia nisy zany hoe Saul de Tarse sy ny tarina samihafa. Tsy mahavonjy zany. Raha tantara fotsiny. Raha fahalalana ara-tsaina fotsiny tsy mahavonjy zany. Fa mila mipaka-taom-po io. Ary rehefa mipaka-taom-po io dia manova ny fiainanao. Manova ny fonao, manova ny fijerinao, manova ny fiainanao ray manontolo. Zany hoe fiaonanao amin'i Jesosy zany. Halleloja. Ary io tian'Andriamanitra hampahafantarina. Misaoran'i Jesosy fa ianao tiany hampahafantarina. Misy be ny mbola jambo, be ny mbola tsy mahiratra, be ny mbola takona aminy, miafina aminy filazantsara io. Fa ho anao dia nampahafantarina Jesosy ianao zany. Nampahafantarina ray ianao zany hoe efa nafenina zany hatramin'ny fahagola, nafenina zany tsy naseho zany ao amin'ny Genesis dia efa manambara Jesosy. Genesis, Exodus, Leviticus, Numéri. Reo fomba rehetra reo resaka lalàna rehetrarehetra reo, Jesosy ny afenina io. Ary eo amin'ny Kolosiana izy dia miteny mihitsy hoe aloka daholo reny tamin'izany. Resaka fomba fanao, resaka zavatra hohanina sy tsy hohanina, aloka daholo reny. Tarika ao amin'i Jesosy. Ny resaka lalàna dia efa manambara an'i Jesosy. Jesosy daholo nambarany zany. Tadidio fa rehefa nitory-teny Jesosy, tsy rehefa nitory-teny fa rehefa nandeha teny amin'ny lalan'ny Emaosy niaraka tamin'ilay mpianatra roalahy, Jesosy no miresaka amin'io fa maizina ange masony, tsy mahita izy, tsy nalala izy. Sanatriana etsy ianao zany. Hoe Jesosy isan'andro fa nefa maizina ihany ny fiainanao. Maizina ny ao anatinao. Jesosy zao ny arahana mandeha. Jesosy zao ny arahana mamita lalana. Iresahany mihitsy. Fa tsy hainy akory hoe Jesosy ilay izy. Tsy fantany akory hoe Jesosy ilay izy. Mbola zava-miafina taminy. Fa tamin'ny fotoana anankiray rehefa tena hoe niaraka teo zareo ka namaky ny mofo Jesosy teo amin'iny fotoana iny nisokatra ny masony. Zay nafahafantarany anazy. Ianao koa raha tsy manaiky tena hoe manaiky hoe torotoroana, manaiky hoe brisement, briseny tenin'Andriamanitra ianao. Tsy ny fiainanao, tsy ny eritreritranao, tsy ianao intsony. Fa tena hoe briseny ianao amin'ny karakteranao, amin'ny toetranao, amin'ny fomba fisainanao, amin'ny toetra. Miaraka amin'i Jesosy moa zany dia io toetra io tena travahena. Miaraka amin'i Jesosy dia io toetra io tena travahena, marina sady iso. Io zany ny komba isan'andro isan'andro. Satria tadiavan'i Jesosy dia ny toetran'i Jesosy no toetranao. Ny fomban'i Jesosy no fombanao, ny fiainan'i Jesosy ny fiainanao. Kanefa asa be zay. Ary miankina amin'ny fankatoavanao, miankina amin'ny fanekenao ten'Andriamanitra, maingana an'izay na tsy maingana an'izay. Fa tena hoe
tamin'iny fotoana iny rehefa niona tamin' Jesosy ny mpianatra, rehefa namaky ny mofo izy dia nisokatra ny masony. Zany ianao raha tsy manaiky izay hoe brisena le izy, raha tsy manaiky misy ianao hoe tena hoe ao tongotra Jesosy tena ny programanao Jesosy ny programako, ny fisainanao Jesosy no fisainako, ny tianao Jesosy no tiako, ny toetranao Jesosy no toetrako. Afoko izay rehetrarehetra manohitra anao, avelako izay rehetrarehetra tsy tianao, hosainoko izay zavatra rehetrarehetra fisainanao. Ary anetry tena tahaka anao nanetry tena manaiky ny fanamboaran'ny tompo ianao zany ho hitanao ny famirapiratany Jesosy eo amin'ny fiainanao isan'andro. Fa hoy ny voasoratra hoe Andriamanitra dia maninona manohitra an'izy? Manohitra ny mpiavonavina. Fa maninona? Manome fahasoavana ho amin'ny manetry tena. Haleloia. Andriamanitra manohitra ny mpiavonavina fa manome fahasoavana ho an'ny manetry tena. Normal be. Raha maizina tamin'ny fariseo Jesosy, raha maizina tamin'ny sadoseo Jesosy, raha maizina tamin'ny jiosy Jesosy, satria ireo nieritreritra fa efa nahay, nieritreritra ireo fa efa tafita, nieritreritra ireo fa malala zavatra, fa tsy fantany hoe io le mpamonjy inge io tonga io, tsy fantany hoe misy lehibe no Solomon, misy lehibe no Jona, tsy fantany hoe izy ilay izy hatrizay ro mandrakizay. Miresaka Jesosy amin'ny jiosy eo amin'ny Jona toko fahavalo, fa lazainy fa misy devoly Jesosy. Lazainy fa misy devoly Jesosy. Jesosy lazainy jiosy fa Belzeboba. Satria maizina, satria takona aminy Jesosy. Ary zay natonga anazy efa voalaza teo hoe raha fatany dia tsy natolony novonoiny, satria tsy fatany dia natolony. Fa zay hoe voafina rehefa naseho tamintsika. Ary za rehefa mitory dia miteny foana hoe misaotra ny tompo fa amin'izao vaninandro iainantsika izao ny miaina. Fa raha tamin'ny andro niainan Jesosy sao dia mba za koa le tsy nino, za koa le ny teny hoe omboy, za koa le tena hoe tsy nanaiky. Fa tamin'ny hoe androko androany zao, za zany zao miaina 2021 zao isaorako ny tompo zany ampahafantarina anany famarinana. Kristy ao anatinareo fanantenana ny voninahitra. Haleloia. Ao anatinao hoe Kristy sa tsy ao anatinao? Rehefa ao anatinao Kristy zay le mistera izy fanehoana fanantenana ny voninahitra. Ny olona manana an Jesosy no manana fanantenana be indrindra. Haleloia. Kristy ao anatinareo fanantenana ny voninahitra. Ino voninahitra io? Io voninahitra io dia zao. Ao amin'ny Isaia anao dia mahita hoe masina Jehovah'Andriamanitra. Inona ny ao aorianan'iny teny? Enika ny voninahiny tany rehetrarehetra. Enika ny voninahiny tany rehetrarehetra. Zany hoe le hoe voninahitra io tsy araka voninahitra eritreretin'ny olona hoe miseho voninahitran'Andriamanitra rahalahy. Poka ny afera. Miseho voninahitran'Andriamanitra. Io tsy resaka hoe vila. Io tsy resaka hoe trano tsara tare. Io tsy resaka hoe fiara dernier cri. Io tsy resaka hoe volamena eny tanana na gourmety be. Io tsy resaka hoe fiakanjona sy fianjakana ity ivelany. Zany ny voninahitra eritreretin'ny olona. Fa Jesosy tsy nanao na volamena ray ara teto tany. Ho hitan'Andriamanitra hoe izay eritreretin'ny olona fa ao ambony fa vetavetana eo anatrehan'Andriamanitra. Izay eritreretin'ny olona ho voninahiny fa mianarana eo anatrehan'Andriamanitra. Ary zay no manimba filazantsara amin'izao fotoana. Entina amin'ny resaka materiel le izy. Entina amin'ny resaka firentirentena amin'ny zavatry ny tany le izy. Entina fisehosehoana amin'ny resaka volafotsy sy volamena ny filazantsara. Raha hivavaka ianao mba hahazo vola. Hivavaka ianao mba hahazo harena. Hivavaka ianao mba hiroborobo ny asa. Hivavaka ianao mba hahazo be. Amin'izay miseho ny voninahitr'Andriamanitra. Zay ve ny tena voninahitr'Andriamanitra? Tsisy maharatsy ny miasa. Tsisy maharatsy ny mahazo asa. Tsisy maharatsy ny mahomby amin'izay asa. Tsisy maharatsy amin'izay mety hoe fitahiana sy zavatra omen'i Jesosy ianao. Fa ny zavatra tena manimba n'ity filazantsara amin'izao fotoana iainantsika ity, le antsointsika hoe évangile de prospérité dia zao tena tsy miaina amin'ilay fahatsorana tsony ny olona. Tsy miaina amin'ilay fahatsorana ohatry ny any Kristy tsony ny olona. Ary zay no mahatonga ny Paoly ny teny hoe matahotra fa sao dia simba ny sainareo. Miala nareo amin'ilay fahatsoranao amin'i Jesosy. Fa firentirentena amin'ny zavatry ny tany.
firentetena amin'ny volamena, firentetena amin'ny volafotsy, firentetena amin'ny materiel. Fa tsy midika hoe ao Jesosy raha ao ny materiel. Amena sa tsy amena? Tsy midika hoe ao Jesosy raha ao ny materiel anaty fiangonana be anankiray. Fiangonana be an'ny Laodikia. Hainao zany fiangonana Laodikia zany? Manana be hono izy. Nyhary be hono izy. Tsisy mahoro hono izy. Feo mason'i Jesosy dia izy. Izy le mahatra indrindra. Eo mason'i Jesosy dia izy le mitanjaka. Izy le jamba. Izy le ory. Satria samy hafa ny conception an Jesosy ny amin'ny arena sy ny conception zao tontolo zao ny amin'ny arena. Ary zao tontolo zao efa sisika ao anatin'ny fiangonana. Zao tontolo zao efa sisika ao anatin'ny evanjila ka le voninahitra zao tontolo zao lasa raisin'ny fiangonana. Dia eritreretina fa resaka materiel ty voninahitra Jesosy ty. Eritreretina fa resaka firentetena, resaka akanjo, resaka fitaovana ty voninahitra Jesosy ty. Hanika zay ny mamaika rehefa mivavaka. Zay ny mamaika rehefa mitory. Zay ny mamaika rehefa mandeha. Dia hoe tena hita fa ao Jesosy. Halleloja. Tsy zay le mystera. Tsy zay le izy. Diso lalana ny filazantsara. Diso lalana ny fivavahanao. Diso lalana ny fiarahanao amin'ny Jesosy. Diso lalana ny fiangonana raha vao zay. Raha vao resaka materiel io, raha vao resaka vola io, raha vao resaka volamena io, raha vao resaka fananana io, raha vao resaka fampiroboroboana eto tany io, dia hoe iseho ny voninahitra Jesosy. Tsy maneho voninahitra Jesosy zany. Tsy maneho ny voninahitra Jesosy zany. Raiso le apokalipsy teo a. Jeresika misy le apokalipsy teo a, toko 7. Apokalipsia toko 7. Andininy fa 420. Ary soraty ho amin'ny anjelin'ny fiangonana ny Laodikia. Fiangonana fahafito io. Tsisy tsony tao aorianany io. Ary raha ny faminaniana sy ny maso mijery dia io le fiangonana amin'izao fotoana io. Io le évangile de prospérité io. Io le fiangonana eritreritra ny tena no zavatra io a. Jesosy nefa tsy ao. Zao no lazainy ny amenina. Dia ilay vavolombelona mahatoky sy marina izay ny andohany zao zavatra no arian'Andriamanitra zao. Fantatro ny asanao fa tsy mangatsika na mafany ianao. Aleo mangatsika ianao mafany ianao. Fa satria matimaty ianao ka tsy mafana na mangatsika dia efa alon'ny vavaka ianao. Fa hoy ianao manan-karena sy efa niary fananana be aho ka tsy manan-java mahory. Zay leo tsara. Manan-karena sy efa niary fananana be aho ka tsy manan-java mahory. Kanjo tsy fantatrao fa ianao no lay ory sy mahantra sy malahelo sy jamba ary mitanjaka. Zay rehevinao mason'i Jesosy rehefa mijery. Raha mason'olombelona no mijery zany a, mijery ny fiangonana Laodikia, ka ohatra hoe sandainao amin'ny mason'olombelona fijery ara-materialy a, dia fiangonana tena matanjaka Laodikia. Manan-karena ara-materialy. Izy mihitsy ny tonga dia niteny hoe manan-karena niary fananana be a, tsy manan-java mahory a. Raha miresaka fiangonana eto dia le fiangonana le olona anankiray io. Ny anteherany, ny valeur eo aminy, ny zavatra lehibe eo aminy a, dia resaka materiel, resaka fananana, resaka fitaovana, resaka volafotsy, resaka volamena. Zay a raha olona anankiray. Fa afaka raisina koa hoe communauté anankiray, fiangonana anankiray, fiombonana anankiray izay mitovy saina ohatran'izay, mitovy hevitra ohatran'izay. Hoe ny fisehoana ety ivelany hoe manana zavatra tsara, lehibe, miretirety, alapazy, dernier cri ny fanananao rehetrarehetra. Tsy mampiasa telefônina ianao raha tsy rehefa le faraparany ireny. Voalanina ny daty maly iny dia efa manolo indray ianao androany. Ny ampiasainao androany efa lany daty indray dia ampiasainao indray raha pisy leo raha mbola tsy simba akory. Raha vao mampiasa totatota ianao dia menatra. Raha vao mampiasa miramoramo kely ianao dia ohatry mamenatra anao. Satria le fisainanao efa fisainan'ny Laodikia.
Raha vao zavatra ohatran'ny tsotsotra ohatran'ny tsy mampilaminanao. Raha vao zavatra ohatran'ny tsotsotra ozy ianao tsy maneho voninahitran'Andriamanitra ty. Fa tsy hitanao zany fahatsoran'i Jesosy atao anaty Baiboly zany. Jesosy zany ny tena olona simple indrindra. Jesosy zany ny olona tsy tia sehoseho, tsy tia mideradera, tsy tia misehoseho mihitsy. Fa olona nanetry tena ambany dia ambany. Ary ohatr'izany daholo ny mpianany rehetrarehetra. Ary Jesosy tsy nifidy le olona mifanohitra amin'izay. Jesosy tsy nifidy ny olona fanohitra amin'izay. Izay mba tonga leo amin'ny Korintianina hoe tsy fantatrareo fa iza moa dia mba olon-kendry eo aminareo? Iza moa dia olona avorazana eo aminareo? Iza moa dia olona ambony aminareo? Tsy ny adala ve ny fidian'i Jesosy? Tsy ny varazana ve ny fidian'i Jesosy? Tsy izay natao tsinitsinina ve ny fidian'i Jesosy? Satria ny fijerin'i Jesosy dia hafa. Tsy tahaka ny fijerin' izao tontolo izao. Tsy tahaka ny fijerin'ny olona miraikitra amin'ny zavatra ny tany. Izay nipozony ny menarana. Ka resaka tany, resaka materiel, resaka eto tany fotsiny ny filazantsara. Tsia, ny Jesosy tsy izay. Ny Jesosy dia maivamaivana ianao miakatra any an-danitra. Fa tsy vesaran'ny afera. Tsy vesaran'ny volamena. Tsy vesaran'ny entana be. Halleluja! Ao ve ianao? Atao mihitsy izao izay maivamaivana fa efa hiakatra. Atao mihitsy izao izay tena mampipitipitika. Lasy ty efa akaiky. Ary io ny fahotana izay malaky mahazo anao. Mijery an'i Jesosy, tompon'ny finoantsika sy mpanefa azy. Hebreo 1:12 dia milaza ny finoana nananan'ireo teo aloha. Jeremia, Noa, i Abrahama, Rahaba sy ny maro samihafa. Dia rehefa tonga amin'ny Hebreo 12, voadidiny vavolombelona maro be tahaka ny rahansika ozy izy. Ireo le resahany. Ka mba ho tahakany ireo ihany koa tsika, andao tsika hiazakazaka. Dia mibantsina ny Jesosy ary manary ny fahotana izay malaky mahazo antsika. Manary ny fahotana izay malaky mahazo antsika mijery an'i Jesosy, mitompo ny finoantsika sy mpanefa azy. Fa samy hafa ny fisainan'i Jesosy sy ny fisainan'izao tontolo izao. Ary mampalahelo nefa dia izao, le fisainan'izao tontolo izao efa niditra any amin'ny mpitondra fivavahana be da be. Le fisainan'izao tontolo izao efa niditra any amin'ny pastera maro be da be. Le fisainan'izao tontolo izao efa niditra any amin'ny fiangonana. Dia corrompu ny fiangonana. Maloto ny fiangonana. Tsy misaina ny zavatra any ambony ny fiangonana. Tsy misaina ny zavatra any an-danitra ny fiangonana. Fa miazakazaka amin'ny zavatra eto tany. Tsy ho hainao ane zany. Tsy ho zahane zany. Halleluja! Hoy Jesosy, ianao le ory, ianao le mantra, ianao le malahelo, ianao le jamba ary ianao le mitanjaka. Aza mitsiriritra rahalahy. Aza mitsiriritra ranabavy. Aza mitsiriritra izay zavatra eto tany. Lazaiko anao zany. Ny fitsiriritana miteraka filana, ny filana miteraka ota, ny ota miteraka fahafatesana. Manana fahonoana tena. Mahaiza mianina amin'izay omen'ny tompo anao. Raha miazakazaka ianao dia miazakazaha famonjena olona ho any an-danitra. Raha miazakazaka ianao dia miazakazaha amin'ny fanamparitahana ny filazantsara. Raha miazakazaka ianao dia miazakazaha amin'izay azakazaka ny an'i Jesosy. Ny tety vohatra sy tanàna. Nanambara ny filazantsara. Ary nisy ireo nanotrona an'i Jesosy tamin'ny fananana izay nomen'ny tompo azy. Fananana nomen'ny tompo anao. Ny fitaovana nomen'ny tompo anao. Ny vola nomen'ny tompo anao. Atony eo amin'i Jesosy zany. Hoeto eo amin'i Jesosy zany. Ampidirana olona ny fanjakan'Andriamanitra. Halleluja. Mahatra indrindra isika. Raha nankarena amin'ny tenantsika ihany. Nefa mahatra eo anatrehan'Andriamanitra. Samy hafa mihitsy ny fomba fijerin'i Jesosy. Sy ny fomba fijerin'ny olona. Fijerin'ny olona zany dia tena hoe le fizika. Fijerin'ny olona zany dia hoe le paozinao ety ivelany kataloga. Fijerin'le olona zany dia le fijery hoe tena tsara kosa n'izao, tsara kosa ny ry. Tsy midika akory zany hoe anao vorokitsaiko nefa ianao raha miakanjo. Tsy midika akory zany hoe anao akanjo rovidrovitra sy mikorotana be ianao. Tsy midika akory zany hoe anao zavatra ratsy ianao. Fa eo le hoe fahonoana tena. Eo le fandanjalanjana ny zavatra anaovana sy raisina. Eo le hoe tsy anao zavatra atao hoe miopapana sy anafotoana olona. Halleluja. Manoro hevitra anao aho hividy amiko volamena voadio tamin'ny afo. Mba anakarena ianao.
ary fitafiana fotsy ho tafianao mba tsy sehon'ny enatrao noho ny fitanjahana, ary ody maso ahosotrao ny masonao mba hiratanao. Izay rehetra tiako no anariko sy faiziko, ko dia mazotoa ianao ka mibeba. Indro efa mitsangana am-baravarana ka mandondona, raha misy mihain'ny feoko ka mamono varavarana dia hiditra ao aminy aho ka hiara-misakafo aminy ary izy amiko. Zay lazay ny fanahy ny fiangonana dia aoka hiaino ny fiangonana. Hitanao fa misy fiangonana ange zany be da be, tsy ao anatiny akory Jesosy. Hitanao fa misy fiangonana be dia be, raha miteny fiangonana ao zany dia nao olombelona koa io resahako fa tsy ao akory Jesosy. Jesosy mbola mandondona. Ary misy fiangonana koa assemblée, communauté, tsy ao Jesosy. Mandeha ny louange fa tsy ao Jesosy. Mandeha ny fitoreteny fa tsy ao Jesosy. Mandeha ny asa rehetrarehetra fa tsy ao Jesosy. Satria nahoana? Miraikitra amin'ny tany. Satria nahoana? Tsy takona amin'ilay mystère Kristy ao anaty. Tsy ao nge zany Jesosy. Takona aminy zany. Fa nanaraka ny fanao zao tontolo zao. Ny zao tontolo zao faninana. Ny zao tontolo zao faninana olohany, faninana zay anambe, faninana zay mamoaka zavatra tsara. Tsy ho aminao zany rahalahy, tsy ho aminao zany ranabavy. Fa ianao dia manetry tena ambany dia ambany. Tsy hita ianao fa aloha Jesosy no hita. Ohatsy Jaona mpanao batisa, aoka izy tsy maintsy hitomba, aleo za tsy maintsy hiena. Fizerin'Andriamanitra tsy taka ny fizerin'ny olona. Ny fisainan'Andriamanitra tsy taka ny fisainan'ny olona. Kristy ao anatinareo fanantenana ny voninahitra. Halleluja. Le voninahitra zay ny resahako teo zany. Inona zany le voninahitra? Le voninahitra raha lasa ny abavy dia tsotra fotsiny le fahamasinanao. Zay ny voninahitra ho an Jesosy. Samy manana ny fahamaritany ny voninahitra zany, fa raha ny voninahitra Andriamanitra ny hitantsika dia ao aorianan'le fahamasinana no endrika ny voninahitra ny tany rehetra. Ary le fahamasinana dia tsy tsindriany tenin'Andriamanitra mihitsy. Masina, masina, masina Jehovah Tompo maro, endrika ny voninahitra ny tany rehetra any amin'le fahamasinana. Zay tsy manam-pahamasinana tsy ahitany tompo. Araka ny fahamasinana ilay niantso anareo dia aoko masina ihany koa anareo amin'ny fitondran-tena rehetra. Ny fahamasinana takin'ny tenin'Andriamanitra. Mifandray zany io zavatra io hoe Kristy ao anatinareo fanantenana ny voninahitra. Ny voninahitra dia resaka fahamasinana ny zanak'Andriamanitra, ny olona masina. Mamaky ianao lokely amin'io Kolosianina io dia ozy hoe nampahafantarina ny olona masina. Ny olona masina nampahafantariny azy. Ny fahamasinana ny tenin'Andriamanitra, ny fahamasinana no anehoan'ny tompo ny voninahiny. Fa tsy ny voninahitra ny olombelona, sy ny voninahitra zao tontolo zao, sy ny voninahitra Babilôna, ny fisehosehoana sy ny zavatra maro samihafa. Fa fanamasina ao anatinao, manamasina anao, manamarina anao, mitondra anao araka ny tenin'Andriamanitra. Manimba mihitsy, manimba mihitsy, manimba ny fitondran-tena tsara, manimba ny fiangonana raha ny fomba zao tontolo zao, raha ny fanao zao tontolo zao. Fa tena formatena mihitsy ny ao andohantsika ao. Na ny fomba fitenitsika, ny fomba fisainantsika, ny fomba fiakanjotsika, fomba fandanintsika, fomba fifidianantsika, fomba fiainantsika isan'andro san'andro, ny style de vie atsika. Tena hoe miaina ao fahatsorana, miaina ao amin'ny sitrapon'Andriamanitra, miaina mitady an'izany hoe fahamasinana zany. Halleluja! Ialao ny fahotana, ialao ny fijangajangana, ialao ny fahaltona, ialao ny langa rehetrarehetra, ny tsy fahamarinana rehetrarehetra, mahatonga anao aloto daholo zany. Ialao izay rehetrarehetra tsy ankasitrahan ny tenin'Andriamanitra. Ty tenin'Andriamanitra iny tonga dia manoratsika mivantana hoe ty tsy mety ataonao, zao tsy mety ataonao. Ny fialonana tsy mahamasina anao zany. Ny fankahalana tsy mahamasina anao zany. Ny tsy famelan-keloka tsy mahamasina anao zany. Ny fandirin-dratsy tsy mahamasina anao zany. Ny fahaltona ao amin'ny sainao rehetrarehetra tsy mahamasina anao zany. Ny fitsiriritana tsy mahamasina anao zany. Fa Jesosy Kristy miditra ao anatinao mitondra fahamasinana. Halleluja! Kristy ao anatinareo fanantenana ny voninahitra. Zay aloha ny anankiray. Le voninahitra dia mitondra ny condition, le voninahitra, le fahamaritana ny voninahitra lazain'ny tenin'Andriamanitra dia mifandray amin'ny resaka fahamasinana. Ao amin'ny Isaia koa dia misy an'izay hoe amboaro lalan'i Jehovah, ataovy mahitsy ny lalaka alehany. Dia misy hoe ny kitotoana amboarina
ny lemaka amboarina, ny lavaka hototofana, ny avoana etry, misy zavatra be tabe atao, dia aorianan'izay dia izy hoe dia iseho ny voninahitr'Andriamanitra. Dia iseho ny voninahitr'Andriamanitra. Io voninahitr'Andriamanitra io zany misy fanefena be anao zay vao ahita ny voninahitr'Andriamanitra io. Miala anao sy ny avonavonao, esorina ny avonavona, esorina ny fireharehana, esorina ny fiheboheboana, esorina ny fahakamangidy sy ny alahelo ao anatinao, esorina ny fialona, esorina daholo zany rehetrarehetra zany a. Zay le amboarina lalan'i Jehova. Zay ianao vao ahita ny voninahitry ny Tompo, le fahamasinana. Dia averiko ihany ilay tany ambony teo hoe karaktera ny antsika ny miaraka amin'i Jesosy ny amboarina isanandro isanandro. Le toetra ny eny amboarina isanandro isanandro. Mba hitovitsika endrika amin'i Jesosy ary mba ho lamatoa amin'ny raha lamaro Jesosy. Kristy ao anatinareo a fanantenana ny voninahitra. Izay voninahitra zay a dia Jesosy. Ary le fanantenana ihany koa dia lazaiko anao, le fanantenana dia personne. Iza zany le fanantenana? Jesosy le fanantenana. Jesosy misy le fanantenana, fa tsy hoe zavatra antenaina, zavatra irina, fa Jesosy le fanantenana. Korintianina voalohany a 5:10 dia izy hoe raha amin'izao fiainana izao ihany no anantenantsika ny Kristy dia ahoana? Mahatra indrindra amin'ny olona rehetrarehetra sika. Raha amin'izao fiainana izao ihany no anantenanao ny Kristy dia mahatra indrindra noho ny olona rehetrarehetra sika. Zany hoe isika na miaraka amin'ny Jesosy tsy le eto tany fotsiny e. Fa tena hoe le ao aorianany ny eto tany. Raha ny Korintianina voalohany 5:10 ny resahana dia miresaka ny amin'ny fitsanganana amin'ny maty io. Miresaka ny amin'ny hoe fitsanganana amin'ny maty ny Korintianina voalohany 5:10. Ary ao anatin'io Paul no miteny hoe raha amin'izao fiainana izao ihany anantenantsika ny Kristy mahatra indrindra isika. Satria eto tany eny mandalo e, miserana e, vetivety ihany e. Ary eto tany be dia be ny zavatra mety handiso fanantenana anao. Be dia be ny mety handiso fanantenana anao. Ary zay mahatonga Paul miteny hoe raha eto ihany ianao manantena, mahatra indrindra ianao. Fa ataovy mihoatra an'le eto ny fanantenanao dia ao aorianan'le fahafatesana. Ao aorianan'izao fiainana izao. Zay le tena fanantenana. Kristy ao anatinareo fanantenana ny voninahitra. Petera voalohany 1:20 dia milaza ihany koa hoe mba hiorena ny fanantenanareo amin'Andriamanitra. Amin'Andriamanitra misy ny orena ny fanantenanao. Romanina 2:12 dia milaza hoe mifalia amin'ny fanantenana. Dia io fanantenana io Jesosy le aneho ny voninahiny. Toizako amin'izay le izy hoe eo aloha le voninahitra, resaka fahamasinana, resaka fahalemem-panahy, resaka fahatsorana, resaka fiainana araka ny tenin'Andriamanitra. Fa le voninahitra anankiray tena le ho aseho koa ao aorianan'io dia le fampakarana ny zanak'Andriamanitra, le fampakarana ny fiangonan'i Jesosy. Vakio indray ihany amin'ny Romanina 9:9. Romanina 9:9 20. Atombotsika aty amin'ny 9:10 mihitsy. Fa ataoko fa ny fahoriana amin'izao andro ankehitriny izao dia tsy tokony hoarina amin'ny voninahitra izay aseho amintsika. Efa hainao hoe izao aloha manomboka izao eto izao le hoe inona le voninahitra tiana tenenina. Halleloja. Fa izao zavatra ary rehetra izao dia samy maniry fatratra ka miandry ny fampisehoana ireo zanak'Andriamanitra. Fa izao zavatra ary rehetra izao dia nampanekena ho zava-poana. Nefa tsy noho ny sitrapony fa noho izay nampanaky azy. Sady nahazo fanantenana koa, fa izao zavatra ary rehetra izao dia ho fitsorana amin'ny fandevozana dia ny fahalovana ho amin'ny fahafahana izay momba ny voninahitra ireo zanak'Andriamanitra. Voninahitra ireo zanak'Andriamanitra. Fa fantatsika fa izao zavatra ary rehetra izao dia miara-miseto sy miara-marary toy izay efa hiteraka mandraka ankehitriny. Ary tsy izany ihany, fa isika koa na dia manana ny voaloham-bokatry ny fanahy aza, eny isika aza dia misy ato anatintsika miandry ny fananganana anaka dia ny fanavotana ny tenantsika. Fa fanantenana namonjenantsika nefa ny fanantenana hita dia tsy mba fanantenana tsony. Fa ahoana ny mbola antenan'ny olona izay efa hitany, fa raha isika manantena izay tsy mbola hitantsika dia miandry amin'ny faharetana. Le fanantenana tiana tenenina aminao, le hoe voninahitra dia le enlèvement. Le ampakaran'i Jesosy antsika amin'izay rehefa ho avy Jesosy eny amin'ny raony lanitra.
le fampiakarana antsika tsirairay avy. Zany hoe tena raha fantatrao zany hoe Kristy ao anatinao. Ao anatinao ve Jesosy? Zay zany fanontaniana mipetraka. Ao anatinao ve Jesosy? Kristy ao anatinareo, fanantenana ny voninahitra. Ny ampianarina antsika zany dia zay tena hoe ianao sy Jesosy manana fifandraisana mafana. Tsy matimaty, tsy mangatsika, fa manana fifandraisana mafana. Aoka ne tsy hangatsika ny fitiavanao an Jesosy. Aoka ne tsy hangatsika ny fiarahanao am Jesosy. Fa arakaraka nefa miakaiky indray ty ianao vao mangatsika. Arakaraka nefa mahakaiky ny fampiakarana, zay ianao ty vao matory. Efa vitanao ihany tsy natory teo aloha. Efa vitanao ihany tsy nangatsika teo aloha. Zao ve vao hangatsika? Zao ve vao matimaty? Very maina fotsiny, zay mahatratra amin'ny farany no ovonjena. Zay mahatratra amin'ny farany no ovonjena. Ary ny Laodikika dia tena dangereux be le Laodikika satria zao hoe sady tsy mafana izy ny tsy mangatsika. Matimaty izy zany. Jerena ohatrany hoe tsy mangatsika, jerena ohatrany hoe tsy mafana, ohatrany hoe ao am Jesosy ihany, tsy ao am Jesosy, ao am Jesosy. Fa alohan'ny vavano izy Jesosy, alohan'ny vavako ianao raha matimaty. Aleo tonga dia mangatsika, aleo tonga dia mafana. Ary zavatra ataon'izao tontolo zao dia tonga anao matimaty. Halleloja. Dia zao nefa raha vao tsisy ady ianao dia mangatsika. Raha vao tsisy fitsapana ianao dia mangatsika. Raha vao tsisy fisedrana ianao dia mangatsika. Raha mirolona be foana ny fiainanao io, raha milamina be foana ny fiainanao io, raha mirindra be foana ny fiainanao fa tsisy combat, tsy mafana amin'izany ianao. Confort be foana io. Hifohy hivavaka ve ianao? Andohalika hivavaka ve ianao? Andeha hifadianina ve ianao? Andeha hitory-teny ve ianao? Andeha hizara ve ianao? Mafana eo am-pitoerana eo ianaoko. Mimahazo poids eo am-pitoerana eo ianaoko. Dia miraikitra eo ianao. Dia mila mandiny tena ihany. Raha tsisy ady mihitsy eo amin'ny fiainana. Sao dia tsy ao anatin'ilay combat. Sao dia tsy ao anatin'ilay tafika ianao. Sao dia tsy ao anatin'ilay miaramilan Jesosy ianao. Fa ny miaramilan Jesosy zany be ady zany. Ho anao izay manana ady zany dia courage ianao fa ao amin'ilay izy ianao. Ho anao izay tena hoe voatafika zany eo anao izay tena hoe ao anatin'ny tena fisedrana, ao anatin'ny désert, dia rao Jesosy ankalazao izy fa miady ianao. Ho anao izay tena mavesatra ao am-po noho ny tsy fahamarinana misy. Ho anao izay mavesatra ao am-po noho ny fahalotona misy. Ho anao izay mavesatra ao am-po noho ny miopapana faharatsiana. Ka mavesatra ny ao anatinao, mahatonga anao hivavaka, mahatonga anao alahelo am-panahy, mahatonga anao tsy hihinan-kanina, mahatonga anao tena miseto isaka mahita fahalotona, ary miady an'izany mivavaka amin'ny tompo mba hiasan'ny tompo. Zay le toe-panahy dia davin'i Jesosy. Zay le toe-panahy dia davin'ny tompo. Tena hoe miantraika any aminao zavatra misy rehetrarehetra. Averiko tsara zay rehetrarehetra zay. Ny lalana miaraka amin'ny Jesosy dia ady misy combat. Tsy haiko ianao efa nahita an'ilay film dessin animé na boky vakianao le John Bunyan le hoe Le Voyage du Pèlerin. Fa vakio izay boky zay na jereo le dessin animé fa combat ny ao hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany. Misy resaka faharetana, misy fakiviana, misy fahalainana sy ny maro samihafa. Diam-pivahiny, mety efa misy amin'ny teny gasy koa izy io, diam-pivahiny. Fa vao miditra ao amin'ny Jesosy ianao zany dia mivonoana hiady. Halleloja. Vao miditra ao amin'ny Jesosy ianao dia mivonoana hiady. Satria izay miady no mena voninahitra rehefa avy eo. Halleloja. Misy olona tonga dia mena maro-boninahitra fotsiny ve? Maninona no mena maro-boninahitra? Efa nisy inona tao ambadika tao? Efa nisy combat tao, efa nisy ady tao zay vao tonga maro-boninahitra. Ary samy manana ny lalovany tsika rehefa avy eo ao anatin'ilay ady. Ary io ady io tena tsy voakalkyle le te-hampiantohana fa zay tiany Jesosy hanaovana anazy. Zay tiany Jesosy hampahantalovina anazy, zay fomba hitondrany Jesosy anazy. Fa tsy harovo foana zay hoe tsisy mena maro-boninahitra fotsiny zany raha tsy hoe manao kolokolo nga. Olona tsy nanina ary dia tonga général, miady sur terrain tsy vitany. Combat fa tonga dia général ambony latabatra. Neny Jesosy tsisy général ambony latabatra. Tsy maintsy niady ianao aloha.
Tsy maintsy nisy combat be tao, tsy maintsy misy fiaretana fakapana tao, tsy maintsy nisy fanoherana tsy fahamarinana tao, tsy maintsy nisy fiedina anohatra ny tsy fahamarinana tao. Nisy fanesoeson'ny olona, nisy fanaratsiana taon'ny olona, nisy fanambakana taon'ny olona. Zao koa lazaiko anao, alao anao ambakaina tsy zay anao manambaka. Amen. D'accord ianao? Aleo anao ambakaina tsy zay anao manambaka. Ary zay mahatonga Paoly teny tao amin'ny Korintio hoe maninona moa nareo raha manaiky ambakaina kely? Maninona raha manaiky ambakaina kely? Fa eo nareo dia mitaritarika amin'ity resaka fiera maro any amin'ny tribonaly ty. Ary io amin'ny fiainana isan'andro san'andro io. Tena hoe manaiky an'izay fanamboaran' Jesosy zay. Fanantenana ny voninahitra. Jesosy ve tonga dia niakatra tany an-danitra rehefa tonga teto tany? Lamina be ve fiainan' Jesosy? Nisosa be ve fiainan' Jesosy? Inona zavatra nahazo an' Jesosy? Voateraka Jesosy dia efa tonga ny taratasy avy any am-panjaka hoe vonohy daholo izay zaza kely. Voateraka. Dia izay ny komba voalohany la mort. Ianao voateraka ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra ihany koa, tsy azo tambatambazy dia eny tambatambazy dia kamenao amin'ny voalondohany mamena ronono sy ny tariny. Fampahafantarina anao zava-miafina momba ny filazantsara io fa komba io rahalahy. Komba io ranabafy a. Tsy mandry andro tsy mandry alina. Fa jerevo ny dian'i Jesosy e. Taizany hafaran'i Jesosy teto ambonin'ny tany. Teo Golgota. Naninona? Famenarana, fantsihana. Tsy ve ilay mpangatsaka ny jiosy? Tsy ve ilay namadika ny rano ho lasa divay? Tsy ve ilay namopy dimy sy hazan-drano roa ny tombo marobe? Tsy ve ilay nanangana tamin'ny maty? Tsy ve ilay nanadio boka sy ny maro isan-karazany? Ny hafarany tao nombona teo. Raha mahery ianao maninona raha midina teny? Fa ny lalan'i Jesosy, jereo mihitsy ny lalan'i Jesosy nanomboka izay hoe tonga dia hoe hovonoana dia davinovonoana. Rehefa nitory Jesosy, nisy fotoana kely Jesosy dia davinotoraham-bato hoe. Halleloja. Nisy fotoana Jesosy dia davinotoraham-bato satria hoe inona izany torianao zany, manafotoana izany torianao zany. Raha ianao koa tena mitory ny filazantsara marina, tsy maintsy misy vato ao manambana anao. Fa raha tsisy vato manambana anao mihitsy rehefa mitory, mieritreretra sao dia efa niembotra ianao. Sao dia efa niova ny filazantsara torianao, sao dia efa niova amin'ny zavatra toriana tany aloha ianao. Fa raha ny fiainan'ny mpaminany rehetrarehetra no jerenao ka mpaminany aotantika, mpaminany any Jesosy, mpaminany nanaraka ny tenin'Andriamanitra, tsisy mpaminany lamina zany tao. Tsisy mpaminany galabina tamin'ny confort teto amin'izao tontolo izao tao. Fa mpaminany nankalana daholo zany. Mpaminany tena hoe niezahana izay hamonoana azy zany. Fa ahoana hozy Jesosy? Mifalira ohatr' izany mahazo anao. Mifalira misy tsirariny atao aminao. Aza malahelo amin'izany. Aza kivy amin'izany. Nahazo ny tsirariny voalohany indrindra dia iza? Jesosy. Ka raha mpianatra Jesosy ianao dia ahoana? Ianao koa zany nahazo ny tsirariny. Fa tsy eto ny fiainantsika. Halleloja. Raha eto tany ihany ny anatenanao an' Jesosy mahantra indrindra ianao. Ahoana hozy Abakoka? Na dia mandisy fanantenana aza ny oliva. Na dia mandisy fanantenana aza ny oliva. Dia za maninona? Mbola anantena oliva indray amin'ny manaraka. Iza ozy mbola hifaly amin'ny Jehova. Any amin'ny Jehova ny fifaliany. Kristy ao anatinareo fanantenana voninahitra. Manana an' Jesosy ianao izay ny zava-dehibe. Fa ny aviavy mety tsy hamotsina. Tsisy voniny voaloboka. Mety mandisy fanantenana ny oliva. Tsy mahavokatra hoanina ny sa. Maty ny omby ao am-pahatra. Perta total nareo masony olona. Misy ozana aminao rahalahy. Ohatran'ny tsy ampy angamba ny fanatitra ataonareo isalady. Mety tena tsy mame voalombokatra ho an'ny mpitandrina angambonareo. Mety tsy mandoa fahafolo-karena angambonareo. Kaizako tsy mamotsina ny aviavy, tsisy voniny voaloboka, mandisy fanantenana ny oliva, maty ny omby ao am-pahatra. Tsy miaraka aminareo mihitsy Jesosy. Fijerin'Andriamanitra tsy taka fijerin'ny olona. Fijerin'Andriamanitra tsy taka fijerin'ny olona.
fampandalovina fisedrana maro isan-karazany sika. Fa tamin'iny aoriana zay haleloia, sambatra zay maritra afaka hampanao azy fa maninona? Satroana satroboninahitra izy. Tsy azo azy fotsiny hoe satroboninahitra io. Nandainga fotsiny ianao nanao risirisa ianao raha ohatra ianao tonga dia diplômé nefa ianao tsy nandalo fanadinana, tsy nianatra lesona, tsy nanao ninina fa tonga dia nanisinisika tany dia diplômé. Apetraka nefa ny fanontaniana avy eo tsy mahay. Asaina manoratra nefa avy eo tsy mahay. Asaina manao asa zao nefa avy eo tsy mahay. Be da be minge misy ohatran'izany asa tsy sahaza azy akory, asa tsy tokony ho anazy akory, fa malalalala olona, manamanam-bola, dia lasa au cadre, au fonctionnaire, manana place zao zao, jerena ny diplôma, tsisy, na diplôma ny modina amboamboara, na diplôma ny vidiana. Fa ao amin'ny tompo tsisy an'izany satroboninahitra omena fotsiny izany. Marina fa gratuit, maimaim-poana ny miditra any an-danitra. Fa mandra-pahatonga an'izay hamboarina ianao. Halleloia. Josefa ve tonga dia prime ministre? Inona nazo an Josefa mandra-pahatonga nazo ho prime ministre? Nisedra, tena nisedra, nefa tao aminy fanomezam-pahasoavana, nanofy izy, nanana fahitana izy, nanana fahalalana betsaka izy, nankalain'ny rahalahiny izy, namidin'ny rahalahiny izy, novonoin'ny rahalahiny izy, nanao asa izy, nandeha amin'ny famarinana izy indray nendrikendrehana ho nanodikodina ny zanak vadiny Potifara. Tany an-tranomaizina izy nahita fahitana an'ilay olona niaraka ny gadra taminy. Afaka iny olona efa mba tsarovy ao izy rehefa afaka ianao tsy afaka atao izy. Fa reny lalana rehetrarehetra nandehanan Joseph reny. Andriamanitra mihitsy ny nanaky nisy iny. Tsy hoe noho ny fahotany akory, tsy hoe noho ny tsy fandoavan'ny fahaforokarena akory, tsy hoe noho ny tsy fandoavan'ny rakitra be akory, tsy hoe noho ny tsy fanaovan'ny asan'Andriamanitra akory. Diso hevitra ianao raha izay. Diso hevitsika raha vao tsika zany aza mietreritra mihitsy hoe anome kely an'Andriamanitra mba tena mba ilamindamime. Fa Andriamanitra mitondra amin'ny fitondrany. Dia nandalo an'iny zavatra be da be iny Josefa, zay izy vao nitantana ametrahana ny zavatra rehetrarehetra tao Egypte. Halleloia. Ary nandalo fisedrana maro, nandalo heso sy latsy Jesosy zay izy vao nombona teo amin'ny hazo fijaliana raha mbola henatra, fa nandalo an'iny izy zay izy vao niakatra ho any an-danitra. Ary nomena azy ny fahefana rehetra any an-danitra zay tiana. Tsy efa nitsangana tamin'ny maty izy vao niteny hoe ahoana izy rehefa nitsangana tamin'ny maty? Efa nomena any fahefana rehetra any an-danitra zay tia-tany. Efa nomena any fahefana rehetra any an-danitra zay tia-tany. Zany hoe efa nisedra, efa nisedra. Halleloia. Halleloia. Misaoran'i Jesosy ianao raha mandalo fisedrana. Satria tsy tian'i Jesosy ianao ho teorisianina. Tsy tian'i Jesosy ianao olona be teoria fotsiny. Fa tian'i Jesosy ianao tena niaina sur terrain hoe tena io tokoa. Mandalo zavatra maro nge tsika. Zay mijoro eto ke mandalo zavatra maro fa sao dia verina hoe mizarazara ohatran'izao fotsiny. Fa misy zavatra anefen'ny tompo ao. Misy zavatra fitsapahana ao. Misy zavatra manahirana ao. Misy zavatra be da be ao. Tsy ary ho voatantara sy azo tantaraina aminao daholo. Fa na izy Jesosy. Halleloia. Ianao hoe manana tantara miaraka amin'ny Jesosy? Mba manana voaka avy ianao rehefa tonga ny fotoana hoe tena hijoro vavolombelona, hitory tenin'Andriamanitra, anambarana famarinana ny tenin'Andriamanitra, asezonena fijoroana vavolombelona, asezonena expérience ny iainana tao amin'ny tompo. Fa tsy hoe nanao teolojia dia pastera dia mitory teny. Ao amin'ny tenin'Andriamanitra tsisy nanao teolojia dia nivoaka pastera efa taona. Vetivety kely zany efa taona zany dia nivoaka pastera. Ao amin'ny Jesosy firy taona Jesosy niaina zay vao nandray ministerany. 30 taona namola volana sy teny 3 ans nefa ny zavatra ho ataony. Mission na 3 ans, 30 ans. Amoaka ny zanak'Israely tao Egypta, Mosesy, firy taona namola volana azy? Efa ho 40 taona. Mahery volavolaina foana. Fa izy tsy hoe mahay malatsy mainty dia
mahay gestion de mahay manoratra de hiasa anao asan'Andriamanitra. Ilaina ny manajimainty, ilaina ny gestion fa tsisy manaratsy zany. Zao le toetranao, le toe-ponao, ianao le voatefiny Jesosy mihitsy. Zay ny tena zava-dehibe. Halleloja. Za miteny anao raha lasaina vavy, mafimafy le lalana. Sa mora. Za miteny anao tena manefy Jesosy. Fa Kristy ao anatinao amana tena ny voninahitra. Fa mafimafy le lalana. Ary mbola e mafimafy io. Mandalo fisedrana, mandalo fitsapana. Zay le izy tadidio Josefa. Tadidio Jesosy. Tadidio Daniel. Tadidio Sadraka sy Mesaka sy Abednego. Tsy tonga saina ngery Nebukadnezara raha tsy efa hita tao anatin'ny lavaky ny liona tao hoe. Tsy tonga saina Nebukadnezara raha tsy efa hitany tao amin'ny afo mamay tao hoe tsy maizy telo lahy. Fa rehefa hitany hoe tsy maizy telo lahy nakarina tao nisy olona fa efatra tao zay vao hitany hoe ny Andriamanitra Sadraka sy Mesaka sy Abednego no Andriamanitra. Zany hoe efa tena ny aina efa hita proof zany le izy vao resy lahatra ny mpanjaka. Fa raha teoria fotsiny hoe ny Andriamanitra mavonjy anay, zany le Andriamanitra mavonjy anao, mila latsaka anaty lavaka ny mamay misy anao vao hita hoe iny tokoa kay fa tena zay tokoa. Halleloja. Ka ny any efen'ny tompo antsika dia mba tena hoe atonga antsika ho vavolombelona tsy mandainga. Amen. Leo be antsika raha vao resaka teoria fotsiny io. Fa io tena hoe ny miaraka amin'ny Jesosy zay nandala ny lalovan'i Jesosy tsy maintsy lalovanao. Amen sa tsy amen. Mbola vonona ve ianao? Mbola androso ve ianao? Zay lalana ny lalovan'i Jesosy tsy maintsy lalovanao. Jesosy ary tenenao hoe Belzebub. Ianao tenenana ratsy kely dia tezitra. Ianao petahana zao anarana zao dia sositra. Ianao asiana n'ity anarana rery dia tezitra. Raha mpianatra Jesosy ianao tokony hazakan'izany e. Tokony hazakan'izany tsikelikely ianao. Rano ny fahamarinana ny itenenana anao. Fa raha zavatra ratsy ataonao kosa itenenana anao, tsy efa anao kosa zany, efa anao kay tokony manamboatra le izy. Fa betera ny tena izay mihitsy hoe rano ny fahamarinana no itenenana ratsy ianao sy anaratsiana anao sambatra ianao. Halleloja. Fa rano ny zavatra tsy mety ataonao no itenenanao mieritrereta. Ary Paul Petera dia niteny izay mihitsy hoe sambatra ianareo raratsiana sy enjehana fa ny fanahy voninahitra no mitoetra ao anatinareo. Hainao ve le voninahitra, le voninahitra zany tsy lefa le tenentsika toetso fa le voninahitra, le fahamasinana, le fahamarinana, le fananana an Jesosy ao anaty. Halleloja. Raha mbola hiteny aminao hoe resaka voninahitra zany hitanao fiainanana azo amin'ny Paoly. Fiainana azo amin'ny Paoly zany koa. Misy taona latsaka avy any ambony tamboho atao anaty sobika be. Satria mitsoaka noho ny filazantsara. Mahaiza koa mihaino ny fanahy raha lasaina bavy rehefa mitory teny. Rehefa mbola tokony mitsoaka zany aloha dia mitsoaka. Fa tsy hoe vita eto zany le fitoriana fa ho samborina e. Fa nahay nitsoaka ary Paoly satria mbola tsy tonga ny lerany. Vaky sambo. Nokapohina. Tao anatin'ny anoanana. Tao anatin'ny fitanjahana. Tao anatin'ny zavatra miaro samihafa. Fa tamin'ny farany izy dia niteny hoe natateraka ny fiazakazahako ankehitrina dia nitokana anao izay satroboninahitra. Azontsika ve zany? Azontsika ve zany? Kristy ao anatinareo maninona? Fanantenana ny voninahitra. Fa rehefa mieritreritra ilay voninahitra ianao dia mieritreritra ady. Mieritreritra fitsapana. Mieritreritra fizahantsoetra. Halleloja. Fa i Jesosy io tsy andao anao koa nefa io nahafoy anao. Tsy andao anao io nahafoy anao. Fa ao anatin'ny ady rehetrarehetra izy ny tena formateur tsara. Izy ny tena coach mahay. Jesosy zany. Afatoy amin'ny Jesosy ny fiainanao. Mahereza mivavaka. Mahereza mandray tenin'Andriamanitra. Mahereza mamoky an'le fanahinao. Fa le nofinao efa voky foana isan'andro. Aza velakabahana foana ny nofo. Fa kolokoloy ny fiainam-panahintsika. Kolokoloy ny fiainam-panahinao. Ary zao koa lazaiko anao le ady io tsy tedavina. Tonga ho azy io. Sao dia ahoana re zany ny tedavako ady e. Ahoana re zany ny azona fizahan-toetra e. Aza mitady an'izany fa tonga ho azy zany. Raha milalan'ny fahamarinana ianao, raha amin'ny sitrapon'Andriamanitra ianao, Jesosy daholo manamboatra an'io rehetrarehetra io
aza tezitra amin'olona koa, aza sosotra amin'olona zany hoe tiana nafitohana anahy, tiana nanakana anahy, tiana nandrava ny fiainako. Tsisy maharava ny fiainanao zany. Jesosy ny manefy, Jesosy ny manamboatra, Jesosy no mipermetra an'io. Dia volinge Jesosy ny sefony. Sao dia gaga ianao ahoana koa zany. Fa kio amin'ny Kolosianina, izy ny chef de toute principauté, izy ny chef de toute autorité. Dia voly Satana mbola miera amin'ny Jesosy zany vao manao zavatra. Tsy mahavita ninninino io. Jereviny any Job. Mbola mierana izy. Fa fiarahany Job angeta tahinao dia zay mahatonga azy mivavaka io. Job angeta tahinao be dia zay mahatonga azy io hitakitanao io. Fa kasio kely inge ozy izy ny fananany rehetrarehetra. Fa tsy afaka nikasika Satana. Fa Andriamanitra no niteny ataovy ary ozy izy. Efa nisy autorisation zany, efa nisy permission tany amin'Andriamanitra zay vao afaka nanao zavatra Satana. Dia nataony. Vita ndray zay toy izy hoe ny zanany indray sy ny sisa name autorisation indray Andriamanitra. Fa tena miteny aminao rehefa tonga ny fotoana ka misy ny fariafisolo fara lavaka tsy hitanoanoa, Jesosy ny sefon'ireo rehetrarehetra. So dia verinao fa Satana dia milamina rehefa any anaty fariafisolo fara any, mijaly koa izy any. Jesosy ny mpanjaka, Jesosy ny tompo. Ka tiako ampaherezana anao dia zao, ataovy madio ny fonao anatin'ny fisedrana rehetrarehetra. Ataovy madio ny fonao anatin'ny fitsapana rehetrarehetra. Ataovy madio ny fonao anatin'ny ady rehetrarehetra. Fa raha vao maloto ny fonao dia inona ny fiantraikany? Inona ny fiantraikany tsy fahadiovam-po? Tsy mahita an'Andriamanitra, satria izay madio am-po ihany mahita an'Andriamanitra. Lany andro fotsiny ny komba iainanao raha maloto fo ianao. Redouble foana ianao. Verina indray ty hozy Jesosy. Ny fonao misy ike tiako adio e. Dia averiko indray ty scénario ty ary. Alefa verina. Ao madio amin'izay ny fo. Raha vao maloto fo ianao, tsisy antony le ady rehetrarehetra e. Tsisy antony le fisedrana rehetrarehetra e. Tsisy antony le fakapanasy fizahantsotra rehetrarehetra. Raha vao maloto fo ianao. Fa dia tavin Jesosy ao anaty ady dia tavin Jesosy ao anaty fitsapana, mitsodran'olona ianao. Mivavao an'izay manenjika anareo. Mivavao an'izay manenjika anareo. Mba ho tonga zanaka ny rainareo izay any an-danitra ianao. Misy manenjika anao ve zao? Eto ambavaka izy. Mivavao ho an'izay manisy ratsy ianao. Misy manisy ratsy ianao ve zao? Eto ambavaka izy. Ny fitondranam-bavaka azy hoe asiko iny Jesosy Ny fitondranam-bavaka tsy hoe tena hoetiko ambavaka ianao, tena tsy ahomby io ataonao io. Ho resy ianao, ho voa ianao, ahitanao tsara an'izany hoe Jesosy miaraka amiko zany. Tsika tsy manozana olona. Tsika tsy maniry ratsy olona. Tsika tsy mitady izay fahavoazan'ny olona. Enaro nataon'i Jesosy. Ahoana hoy Jesosy? Mamela ny elony fa tsy fatan'izay ataony. Ahoana hoy Stefana? Toraham-bato Stefana noho ny famarinana. Rehefa toraham-bato izy ho faty izy rehefa ho faty izy hoy izy hoe mamela ny elony fa tsy fatan'izay ataony. Zay le toe-po dia tavina amiko sy aminao zay. Ka rehefa misy ny fisedrana sy ny fitsapana, mba amboary amin'izay io fo io mba hisaotra ny tompo. Ny lasa tany aloha fa aneneno hoe ratsy kosa ny foko tamin'ilay anankiray erika. Ratsy kosa ny foko tamin'ilay ohatran'izao ka. Naloto kosa ny foko tamin'ity anankiray tika. Naloto kosa ny foko tamin'ny rehetrarehetra. Avereno daholo. Izay fisedrana tonga manaraka eo Jesosy adio amin'izay foko. Izay fitsapana sy zavatra mahazo rehetrarehetra adio amin'izay ny foko. Ny herin'ny tompony anterenanao ny amin'izany. Ny fanahin'ny tompony miasa ao anatinao ataterahanao an'izany. Mamaly fitiavana ianao. Mamoby eo an'i Jesosy ianao. Ny secret an'io dia Jesosy. Secret an'io dia vavaka. Secret an'io dia tenan'Andriamanitra. Secret an'io dia ianao miraikitra amin'ilay tena voaloboka. Halleloja. Na rehefa miraikitra amin'ilay tena voaloboka ianao atao ihany izay hitenenanao ratsy fa tsy miteny ratsy ianao e. Atao ihany izay tadiavananao tena hoe hanozina olona fa tsy manozina ianao e. Atao ihany izay mety hoe imonomonomanao sy hitabatabanao sy hitezeranao. Tsy mety tsony e. Ianao efa miraikitra amin'ilay tena voaloboka. Vao miraikitra amin'ilay tena voaloboka ianao
Mitsodran'olona ianao. Vao miraikitra amin'ny tena voaloboka ianao misaotra an'ilay olona ianao. Saotra fa nataon'ny tompo fitaovana ianao mba hampiorina anahy. Saotra fa nataon'ny tompo fitaovana ianao mba hiakarako ambonimbony kokoa. Aleloia. Saotra fa ataon'ny tompo fitaovana ianao mba tonga anahy ahita ny voninahitra. Rehefa izay ny fomba fijerintsika Kristy ao anatinao fanantenana ny voninahitra. Rehefa izay ny fomba fisainanao, rehefa izay ny fomba fiainanao, ankasitrahan'ny tompo ianao. Nahoana mitanolika ato anatiko ianao ry fanahiko? Manantenan'Andriamanitra ianao, amboly hidera azy ihany ohatran'i Jehovah. Manaova tahaka ny Abrahama. Ny Abrahama zany efa tsisy ninona azo antenaina intsony. Raha maha-olombelona dia efa maty izy, tsy mahavokatra intsony. I Abrahama zany efa tsisy ninona azo antenaina aminy. Fa nisy an'ilay tenin'Andriamanitra, ny tenin'Andriamanitra ny ekinany hoe ianao dia ho rain'ny maro. Amin'ny alalanao no hitahiana ny firenena rehetra, amin'ny alalanao no azoana taranaka maro. Fa ny zavatra misy nefa tsy ohatr' izay. Tenin'Andriamanitra ianao dia ho firenena maro. Ianao dia ho rain'ny maro. Zay ilay lazain'Andriamanitra. Nefa ny situation ijerevana amin'ny i Abrahama tsy zay. Dia Andriamanitra ve mandainga? Sa Andriamanitra tsy mahalala ny medicine? Lazaiko anao fa Andriamanitra ny tompon'ny medicine. Andriamanitra no mahay ny zavatra rehetra rehetra. Ary eo amin'ilay tsy mety mihitsy ataon'ny tompo mihitsy hoe tsy mety tsony eo amin'ny maha-olombelona, eo ny asan'i Jesosy. Halleloja. Ianao ve tsy efa niaina zavatra be da be ohatran'izany? Iza mba efa niaina zavatra be da be ohatran'izany eo amin'ny tena efa impossible amin'olona, eo Jesosy vao miasa. Atsangany kely eo ny tanana. Eo amin'ilay tsy mety tsony ity zany raha ny lozikan'olombelona. Fa eo Jesosy vao niasa. Atsangany kely eo ny tanana mba hijerentsika azy hoe hiderahantsika ny tompo zany. Halleloja. Tsy mandainga io Jesosy io. Tsy mandainga io Jesosy Kristy tompontsika io. Fa eo amin'ny tena impossible, eo amin'ny tena tsy mety tsony, eo amin'ny tsisy azo atao tsony amin'ny maha-olombelona, eo ny miasa Jesosy. Eo ilay intervention divine. Dia eo ny hita hoe miracle. Miaina miracle foana isan'andro e. Satria inona ny anaran'i Jesosy? Miracle ny anaran'i Jesosy. Miracle ny anaran'i Jesosy. Ary zay ny tenin'Andriamanitra eo amin'ny Romanina sy eo amin'ny Hebreo hoe i Abrahama dia nanantena mihoatra noho ny fanantenana. Il espéra contre toute espérance. Il espéra contre toute espérance. Zany efa tsy tokony antenaina fa mbola manantena e. Halleloja. Dia mahereza ianao anatin'ny ady. Mahereza ianao ao anatin'ny fitsapana. Mahereza ianao anatin'izany rehetra zany fa mampianatra anao Jesosy. Formation gratuite ho anao zany. Fanofanana gratuite ho anao zany. Tsisy hoe cours spécial alohanao vola. Fa ny cours-nao dia miaraka amin'ny Jesosy isan'andro isan'andro. Formation-nao dia miaraka amin'ny Jesosy isan'andro isan'andro. Ambola volany anao io. Halleloja. Amarantsika azy Jakoba toko voalohany. Andininy faharoa ambin'ny folo. Jakoba toko voalohany andininy faharoa ambin'ny folo. Sambatra izay olona maharitra fakapanahy. Fa rehefa voazaha toetra izy dia andray ny satro-boninahitra fiainana izay nolazain'ny tompo omena izay tia azy. Halleloja.